Riavana malala ao amin'ny tompo, anio alahady voalohany volana desambra, alahady voalohany amin'ny advento hiomanantsika amin'ny fankalazana indray ny krismasy. Anio no natokany fiangonana anaovana ny fanompom-pivavahana izay amaranana ny isa-taona ny antoko-pira feno mazava sy fankalazana ny dimy amby enimpolo taona ny orenany. Arapaina indrindra amin'ny anaran'ny tompo isika ny tamin'ny fanahy masina ivory eto, ary eo koa ianareo izay manaraka izao fanompom-pivavahana izao amin'ny tambazotra miompom-po aminay. Mampamirapiratra ny finoana amin'ny alalan'ny hira sy ny asa, izany ry havana no loha hevitra ny mpanana izao fanompom-pivavahana izao. Koa ampiditra antsika amin'ny fiderana dia hanao hira ray avy hatrany sika Emmanuel. Sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy ny Tompo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Anoizatsika ny fideranan'Andriamanitra dia andeha ho vetesintsika rahana mamaky ny tononkirany salamo voalahatra. Anandratra anao aho ry Andriamanitro mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay tory. Ankalazanao isan'andro sy idera ny anaranao mandrakizay tory. Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra samy idera ny asanao amin'izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe. Nilaza ny voninahitry ny fiandrananao sy ny asanao mahagaga no sainitsainiko. Amen. Toezatsika ny fiderana hira avia Jehovah tomponay. Andriamanitra tomponay io, Andriamanitra fitiavana ianao. Izany ho iranay, avy andray ny fonay, avy tomponay. Midera sy mankalaza ary misaotra anao zahay noho ny soratra nataonao taminay tompo. Ao ireo tsaronay, ao ireo izay tsy tsaronay akory nefa iainanay isan'andro. Androany dia sitrakao indray ny ampiray anay amin'izao fanompona masina izao. Dia niombonanay foa mampanahy amin'ny antoko-pirafeon'ny mazava no izao isa-taonany sy famaranana ny fankalazana ny 580 taonany isiany izao. Fahasaovana avy aminao izany ray eo, kasitrahanay ianao. Anio ny antoko-pira dia mitarika sy ampianatra anay fiangonana, ampamirapiratra ny finoanay amin'ny alalan'ny hira, fiderana sy ny asa. Koa mangataka aminao izay fanahy masina, anampy anay, ampifantoka anay tanteraka aminao Andriamanitra rainay sy Jesosy Kristy zanakao. Ka mba tsy toy ny idiranay teto ny ivoahanay eto anio. Fa tianao zava-baovao aminay indray ianao androany tompo. Ka tena hitomby izahay amin'ny alalan'ny fiderana, amin'ny alalan'ny asa. Ary dia ho hita taratra mirapiratra ny finoanay ane izany. Ka dia ho voninahitra ao ane izao fotoana izao iombonanay eto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no anaovanay ny vavaka. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Ry havana malala, enoy amin'ny fanajana sy amin'ny fandinihan-tena tanteraka izao teny izao izay manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Ianareo no fahazavana izao tontolo izao, tsy azo fenina ny tanàna miorina ao tampon-tendrombohitra. Aoka mirapiratra ao mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka nomeza ny voninahitra ny rainareo izay any an-danitra. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havana dia samy mahatsapa tena isika fa tsy tanteraka. Koa andeha isika hiaikeloka eo anatrehan'ny tompo ary talao aminy ny famindrapony anaraka izao tonom-bavaka izao. Vavaka isika. Ry rainay izay any an-danitro, miondrika eto anatrehanao zahay. Avy nandre izany sitraponao izany izay ka mandiny tena manoloana izany teninao izany. Dia mahatsiaro menatra sy manenjika anay ny fieritreretanay fa nanome alahelo anao ary nanao izay natezitra anao Andriamanitra amin'ny fiainana isan'andro. Ianao Andriamanitra miandry sy manantena ary nifidy anay ho fahazavana ho an'izao tontolo izao. Nefa izahay matetika dia tamana any amin'ny aizina. Maizina ny fonay ka feno fankahalana, feno avonavona. Tsy mahay mamela heloka, tsy mahay mifamindra fo, mitahiry alahelo.
maizina ny eritreritraika mivoana any amin'ny lalana tsy marina sy tsy mahitsy ny tiana izorana ary dia maniky mba ity vatana ity izay tokony ho tempolo ny fanahinao masina. Ny fanahinay mangorohoro anaty aizina tompo ka hita taratra ety ivelany fa mitsolopolopy izahay. Tsy mamirapiratra eo masin'ny olona ny fahazavanay. Kanefa misaotra anao izay ry Andriamanitra be famindrapo fa tsy mamaly anay araka ny fahotanay ianao fa mbola mamelana hibebaka aminao. Ka ndreto izahay mitondra ny anaran'ny zanakao lahy tokana mifona aminao. Ampatsiahiova aminay indray androany tompo na ampafantaro ho an'izay mbola tsy resy lahatra izany fa ny rany Jesosy Kristy nalatsanao anay no mitondra famonjena ho anay. Manafaka anay anatin'ny aizina izay mamatotra ny fiainanay ka mitondra eo aminao ilay Andriamanitra fahazavana. Miaraka ny fiangonana ry rainay be famindrapo mitalao aminao izahay mamelany alokay diovy izahay ho fampahotana sasao dia anao hafakely ary anao izay fananana veloka nompo anao ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatanay aminao. Ho anao izay nibebaka marina tokoa, mitsangana ka raiso ampifaliana sy amin'ny fanantenana velona ny famelan-keloka omen'ny tompo anao. Hoy ny tenin'Andriamanitra, raha ny olo koa zanantsona amin'ny anarako no avy anetritena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hahasitrana ny taniny. Aza matahotra ianao fa efa nanavotra anao efa niantso ny anaranao ahy ianao. Voavela ny elokareo no ny anaran'i Kristy masina. Amen. Petraka ny fiangonana.
Zao dia tonga eo amin'ny fotoana andraisana ny ten'Andriamanitra isika, hanombohana izany dia ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Ataontsika ny hira dia manasa ny tompon'anjara amin'ny fizarana hiakatra ety, et je demande aux jeunes et aux enfants de se lever. d'un sujet très important qui est le Seigneur sauve et guérit tous ceux qui se fient en lui et croient en lui. Est-ce que vous êtes déjà tombé malade un jour que vous n'aviez même pas pu aller à l'école? Eh bien, quand ça arrive, papa et maman nous disent souvent de bien prendre nos médicaments, de se reposer, de manger pour reprendre des forces. Ils prient aussi pour nous, pour que nous allons mieux. Et quelques jours plus tard, nous nous sentons mieux, prêts à jouer et à retourner en classe. Mais savez-vous ce qui s'est vraiment passé? Les médicaments et la nourriture agissent bien sûr, mais c'est aussi grâce à Dieu. C'est Dieu qui répond aux prières. Ce sont nos parents qui montrent l'exemple en fait. Ils ont confiance que nous guérirons et nous apprennent à faire confiance à Dieu, tout comme eux. De la même manière, Dieu agit en nous, il nous sauve, il nous guérit, mais pour cela, il nous demande une chose essentielle, être obéissant. Obéissant à sa parole et être persévérant dans la foi et dans la prière, même quand tout semble difficile. Cette histoire nous apprend aujourd'hui 2 leçons importantes. Le premier, Dieu agit quand nous avons foi en lui. Tout comme nous obéissons à nos parents en suivant leurs conseils pour guérir, nous devons aussi écouter la parole de Dieu et lui obéir pour qu'il puisse accomplir ses promesses dans nos vies. Notre rôle est d'être obéissant. Ça, c'est la deuxième leçon. Être obéissant, patient et persévérant dans la prière. Car la prière est essentielle pour rester proche de Dieu et pour traverser les moments difficiles. Même quand nous ne voyons pas tout de suite les résultats, Dieu agit toujours en silence. Imaginez que vous préparez un gâteau. Si vous suivez la recette et attendez parfaitement que le gâteau soit cuit, vous aurez un bon résultat. Mais si vous ne suivez pas les étapes ou êtes trop pressé, ça risque de rater. C'est comme ça avec Dieu. En obéissant à sa parole et en persévérant dans la prière, il nous aide à grandir et à surmonter nos défis. La Bible nous rappelle d'ailleurs cette vérité dans Hébreux 10, 23, que je lis au nom de Jésus. Continuons à reconnaître publiquement notre espérance, sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui? Dieu tient toujours ses promesses. Il est fidèle et guérit ceux qui croient en lui et lui font confiance. Alors, quand quelque chose est difficile, comme un contrôle à l'école, ou une dispute avec un ami, ou même quand vous êtes malade, souvenons-nous de prier, de garder la foi. Alors, cette semaine, essayons de faire confiance à Dieu dans tous les aspects de notre vie. Si vous êtes triste, priez.
Si vous êtes heureux, remerciez-le. Et souvenez-vous toujours que Jésus est là pour nous sauver et nous aider, peu importe la situation. À Dieu seul pour la gloire. Amen. Manohy ny fandraisana ny hafatra avy amin'ny ten'Andriamanitra isika, ataontsika ny hira voalahatra dia ao anatin'izany dia miakatra ity indray ireo tompona anjara amin'ny vavaka sy ny vaky-teny dia toin'izany dia ny atoko-pihira no hanao toriteny ankira. Vavaksika tompoko. Andriamanitra rainay ao mbola midera sy mankalaza ny aramasina tona zao tolakandro zao. Sotra tompo ianao mbola nitantananay vimina ity tempolona masina ity. Ankehitriny tompo raha todika aminao, raha eny ny teninao dia mangataka aminao mba hanokatra ny masipanahinay, mba ahay eno, mba ahay handray ny hafatra izay avy any aminao. Alaviry tompo izay hafatry ny ratsy, faoka hifantoka tanteraka amin'ny teninao sy amin'ny hafatra tena tianao ambara aminay. Dia mety azy miaraka aminay ankehitriny fa mihaino ny mpanomponao. Amen. Atombotsika ny vaky-teny ao amin'ny Isaia toko 2:7 ny andininy 5 ka hatramin'ny andininy 5:20. Isaia toko 2:7 andininy 5 ka hatramin'ny andininy 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny tenin'ny Tompo Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy nanenjana azy hidadasika, izay namelatra ny tany mba amin'ny zava-maniry vokariny, izay manome fofinaina ho an'ny olona eo aminy sy fanahy ho an'ny mponina miriry ao. Eny, izao ny tenin'ny Tompo Andriamanitra amin'ilay mpanompo voafidiny. Izao Tompo no niantso anao araka ny fahamarinana ka hitantana anao. Izao no niaro anao ka nanendry anao ho antoko ny fanekem-pihavanako amin'ny olona ary koa ho fahazavan'ireo firenena. Dia ampahiratra ny masony jamba ianao, amoaka ny gadra avy ao am-ponja. Eny, amoaka ireo mipetraka anaty aizina hialany amin'ny trano ny ahazonana azy. Izao ny Tompo, izany no anarako, ka ny voninahitro tsy omeko ny hafa ary ny fideranahy tsy avelako an'ny sampy. Indro efa lasa iny ny zava-niseho voalohany, koa zava-baovao indray no ambarako aminareo ary ampahafantariko anareo izany na dia mbola tsy miseho aza. Mihira hira vaovao an'ny Tompo,
midera azy avy any amparany tany ianareo mpivezivezy any an-dranomasina sy ianareo mponina any amin'ny nosy. Aoka nandra-peo ny tanàna any an-tany hevitra sy ny any an-tobo fonenany Kedarita. Aoka iobo ny mponina any amin'ny aram-bato avy any an-tampony tendrombohitra any no aoka hanaovany iram-pifaliana. Anome voninahitra ny tompo anie ireny ary aoka hitory ny fiderana azy ny mponina any amin'ny nosy lavitra. Mandroso toy ny miaramila mahery fo ny tompo ary vonina toy ny mpiantafika satrady. Miantsoantso manao ikanady izy hoe miantsoantso manao ikanady izy ka maneho hery iantsinan'ireo fahavalony. Efatry ny ela aho no nangina ka tsy nanao na inona na inona hoy ny tompo, fa izao kosa aho mitaraina toy ny vehivavy miteraka izay sepitsepitra sady tsy avy miaina. Ho volosako ny tendrombohitra sy ny havoana ka ataoko maina ny aimaitso rehetra ao aminy. Ho vaky ho tany ainy ony ary ataoko maina ny farihy. Ny jamba hampandehaniko amin'ny lalana tsy mbola fantany, sakely-dalana tsy mbola hainy no hitariako azy ireo. Ho vaky ho mazava ny aiziny eo anatrehany ary ho mahitsy ny lala miolakolaka. Ho tanterahako ireo fikasako ireo fa tsy hisy avelako velively. Aoka hianatra amin'ny kenatra tokoa ianareo mitoky amin'ny sampy sady milaza amin'ny sary vongana hoe ianareo no Andriamanitray. Ianareo marenina aoka andre ary ianareo jamba mahirata mba hahita. Iza moa ny jamba raha tsy ny mpanompoko? Ary iza no marenina tahaka ny iraka izay irahiko? Eny, iza ny jamba tahaka ny mpitondra teniko ary marenina tahaka ny mpanompoko? Betsaka ny zavatra hitany nefa tsy nisy tadidiny. Maningila tsofina iaino izy nefa tsy misy zavatra reny. Fa sitraky ny tompo ho fandresen'ny fahamarinana ny aneo fa lehibe sy eni-boninahitra ny lalànany. Ka indro ity vahoaka fa voaroba sy voasambotra. Nahiditra ponja avokoa izy rehetra ary nahiboka hatrany maizina. Voaroba nefa tsy nisy namonjy. Voasambotra nefa tsy nisy nanao hoe avereno. Izy aminareo no aningila tsofina andre izao teny izao ka ho mailo iaino azy amin'ny ho avy. Iza no nanolotra ny firenen'i Jakoba tamin'ny mpisambotra? Iza no nanolotra ny vahoakan'i Israely tamin'ny mpandroba? Moa ve tsy ny tompo izay nanotantsika? Satria ny vahoaka Israely tsy nety handeha tamin'ny lalana nosoritany ary tsy niaino ny lalànany. Koa nazeran'ny tompo tamin'ny vahoaka Israely ny fahatezerany mirehitra sy ny ady mangotraka. Nandoro ny faritra manodidina ny Israely izany saingy tsy fantany velively. Nandoro tao anatiny mihitsy aza izany nefa tsy nahoany akory. Amen. Mbola ho toizantsika ny famakinan-teny arak'izay hita ao amin'ny epistily ho an'ny Filipianina. Filipianina toko 2 ny andinin'ny 12 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita izany dia ho vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Koa amin'izany ry hava malalako, efa nanaiky mandrakariva ianareo fony ao teo aminareo, fa vao maika tokony hanaiky bebe kokoa ianareo ankehitriny amin'izao tsy maha eo ahy izao. Miasa amin'ny tahotra sy ovitra ahatomombana ny famonjenanareo, satria miasa ao anatinareo hatrany Andriamanitra ahatonga anareo hikiasa sy ahatanteraka izay mifanaraka amin'ny safidi-pony. Amin'izay rehetra atao dia aza asiana fimonomononana sy fisalasalana mba tsy ho manantsiny sady tsy misy vitaka ianareo, dia ho zanak'Andriamanitra tsy misy kilemy eo afovoan'ny ny olomeloka sady maditra. Eo afovoan'ireo olona ireo dia tokony hamirapiratra toy ny kitana eny anabakabaka ianareo ka hanolotra azy ireo ny teny manome fiainana. Raha izany no ataonareo dia hanan-kireharehana momba anareo aho amin'ny andro avian'i Kristy, satria hiariary fa tsy foana tsy akory ny ezaka nataoko sy ny zavatra nisasarako. Mety halatsa-dra ho sorona raraka aho ka hampombain'ilay sorona tolotrareo an'Andriamanitra dia ny finoanareo. Raha izany tokoa dia faly aho ary mampiombona anareo rehetra amin'ny hafaliako.
aoka hifaly amin'izany ihany koa ianareo ary ampiombonay amin'ny hafalianareo. Amen. Ho faranantsika ny famakian-teny amin'ny famakiantsika ny Matteo 5:1 ka hatramin'ny 20. Eo am-pitsanganana no eloantsika n'izany teny izany. Noho ny nahita ny vahoaka i Jesosy dia niakatra teo an-tendrombohitra, ary rehefa tafapetraka izy dia noantony ny mpianany. Dia niteny Jesosy ka nampianatra ny azy rehetra hoe: sambatra izay miaika ao am-po mandra, fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra izay mitomany, fa izy no ampionon'Andriamanitra. Sambatra izay malemy fanahy, fa izy no andovan'ny tany nampanatany an'Andriamanitra. Sambatra izay maniry mafy anao ny marina no soritan'Andriamanitra, fa izy no omen'Andriamanitra fahafam-po. Sambatra izay mamindra fo, fa izy no amindran'Andriamanitra fo. Sambatra izay mahitsy fo, fa izy no hitan'Andriamanitra. Sambatra izay mpampiavana, fa izy no antsoina hoe zanany, no antsoin'Andriamanitra hoe zanany. Sambatra izay enjehina no izy manao ny marina no soritan'Andriamanitra, fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha tevatavain'ny olona sy enjehina ary ampangaina lainga amin'ny ratsy isan-karazany noho ny mampianatra anareo. Mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valosoa miandranareo any an-danitra, satria toy izany no nanenjehan'ireo mpaminan'Andriamanitra teo alohanareo. Ianareo no sira nasony tany, fa raha ny sira no tonga matsatso, atao ahoana indray no fanome hasina azy? Tsy misy antony intsony izy, fa dia ariana posiny aniveliny ho tsakitsahan'ny olona. Ianareo no fahazavana ho an'izao tontolo izao. Tsy azo ofenina ny tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra, ary tsy misy mampirehitra jiro ka ametraka azy eo ambany vata famarana, fa eo ambony fitoeran-jiro no apetrana mba hanazava izay rehetra ao an-trano. Aoka hamiratra eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba ahitany ny soa, ny asa soa ataonareo ka hanomezana voninahitra ny rainareo izay any an-danitra. Aza heverinareo fa hanafaona ny lalàn'i Mosesy mba amin'ny fampianaran'ny mpaminany no nahatongavako. Tsy hanafaona no nahatongavako fa handavorary. Eny, lazaiko marina aminareo fa mandra-pahalevina ny tany amanabakabaka dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna, na dia ny zavatra antsipiriany sy zavatra farany izay madinika indrindra aza voatanteraka avokoa. Koa na iza andikany sy ny anankiray amin'ny didy madinika indrindra sy hampianatra ny olona hanao toy izany dia ho kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa na iza anatanteraka ny didy sy hampianatra ny olona hanao toy izany dia izy no lehibe ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Eny, lazaiko aminareo fa raha toa tsy tsara kokoa no ny ampahalalana sy ny farisiana no hanaovanareo ny marina voasorotran'Andriamanitra dia tsy hiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra ianareo. Amen. Ataontsika ny hira rehefa nahi-panazava dia ao anatin'izany ny atoko-pira miomana amin'ny toriteny ankira mahazo mipetraka amin'ny fiangonana.
that through me the world see you. Let my life for God, let your glory, here's my heart, I surrender all to you. Lord, be pleased in all I do. I will lift my hands, I will worship, I will honor you. I will voice in adoration lift to my God. voice in adoration. That's what That's what I was created to do. I discover through my passion, my identity has been revealed. You desire me to worship, and I long for you to be revealed. Let my life Reflect you. Let your glow. Here's my Here's my heart, surrender all to you. I surrender all to you. Father, be pleased. I will lift my hands. Father, I will honor you. I lift my voice in adoration, God. Voice in adoration. That's what I. I will. Living sacrifice. Oh, oh, oh. Living sacrifice. It's my purpose. It's my desire. That's what I. 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 That's what I.
firofanumeza su iraisikiawami ni Kristi tubu izai manume aukamfa atsurapu sai mamidrafu aukam fifaminasu aukani fitiavana bauma rina timia tsara velati tiamitaka Zutuariau kafana fuamin fanu punilai zitu Fariami ni fanatena na pau biaretamini finu na ianau maharetamini fivavana Chaira ulona masina azamievicha diavona mirai sasaina manecetena Zametiure sinira ti fare sewa mita raire vaca para
Katao aloha ny fanjakana, katao aloha ny famarinany dia Just be strong and remember the Lord is our rod and He will come in time just when you need it the most. Storms may come your way. Just be strong and remember the Lord is thy rod, and He will come in time just when you need it the most. And let the wind, let the voices reach wipe those tears, and joy would come in the morning. All this works for your good. God. Say with me, just keep the faith. Just keep the faith and Lord you verras. Hausse la tête car ton Dieu vient ton secours. Je garderai la foi peu importe les circonstances.
Je te dis toi devant moi, car la foi peu importe, sera just keep the ilay mazava tonga anazava ny olona eo amin'izao tontolo izao fa indro ny aizy na manarona ny tany ny aizy pito manarona izao tontolo izao fa tonga kosa ilay mazava hitondra ny fahazavana ho antsika mba hahatonga antsika kosa ho fahazavana eo anivon'izao tontolo izao ny famirapiratany finoana amin'ny alalan'ny hira zany nijoroany atokopirana izay 5 taona izay fanontaniana mipetraka dia izao rehefa manetsiketsika atsika mba hiderany tompo izy tena hitantsika ve ny voninahitr'Andriamanitra ka mahatonga atsika koa hidera ao anatin'izany rehefa manazavany ao anatin'ny fotsika ao izy ny fotsika maizina feno loto mba hangorakoraka manoloana ny fiandrianan'Andriamanitra move nangorakoraka ny tao anatintsika tao move ny fona isika move nentin'ny nenina isika ka navao mba andeha amin'ny finoana ary joro amin'ny anaran'ilay mpamela heloka rehefa mampiray-ntsika amin'ny fitiavana ny hira zay vetesin'ireo move toy ny mandre and'Andriamanitra manetsiketsika atsika isika mibitabitaka mifaly ary mitehaka mideran'Andriamanitra sa mitehaka fotsiny mahita ny hira sy ny akaton'ny zavatra zay aseho antsika hoy ny soratra masina voavaky teo hoe ny voninahitry tsy omeko ho an'ny hafa ary ny famirapiratako tsy ho an'ny sampy feno sampy eo amin'izao tontolo izao ary indraindray eo anivon'ny fiangonana zany ny hira dia mety ho sampy ny asa dia mety ho sampy ny olombelona dia mety ho sampy zaho zao sy isika zao mety ho sampy mony tehaka ataontsika ho an'ny sampy va sa ho an'ilay tompon'ny voninahitra tsapa teo fa ohatra ny malaindaina ny tehaka ataontsika satria tehaka ny fisalasalana fa tonga ilay fahazavana ampamirapiratra ny finoana ao amintsika dia finoana velona izany noho izany tsy tehaka misalasala tsy fisaorana miambaamba fa fiderana sy fankalazana ary fanandratana fa raha tonga koa zay ampietreretana antsika amin'ny alalan'ny hira amin'ny alalan'ny asa dia andao isika samy andretry tena iaika eo anatrehan'ny tompo anana fo mangorakoraka anana fo maratra satria nampalahelo an'Andriamanitra ary aoko izany no anetsika antsika indray ka rehefa vitantsika ny fifonana rehefa vitantsika ny fangatahana famelan-keloka hitraka isika satria ny Andriamanitsika dia Andriamanitra ny famonjena iza lay inona dia ilay manasitrana ny marary ilay mampitraka amin'ny tanondrika ilay mitondra fifaliana ho an'ny malahelo ilay inona dia ilay mitondra famonjena ho an'izay rehetra ao anatin'ny fangejana sy ny fahasairanana ilay tonga dia mitondra fifaliana ary fifaliana maharitra mandrakizay ho an'izay ao anatin'ny alahelo ao anatin'ny fisalasalana eo anivon'izao tontolo izao ny famirapiratany finoana amin'ny alalan'ny hira sy ny asa zany nijoroany atokopira ary mbola androson'ny ray ho amin'ny 90 taona ho avy fa isika kosa dia aoka hiara-manandratra ny voninahiny ary anaja sy anaraka tsara zay hitondranyireo atsika raha fiderana
dia aoka feno fisaorana mitafotafo, raha fifonana aoka iondrika sy anetry tena, ary raha fifankatiavana aoka iombona amin'ny feo ray sy vava iray no antsika manome voninahitra n'Andriamanitra izay tompon'ny zavatra rehetra. Amen. If I just keep the faith and hold your hand, I just keep the faith and hold your hand, I just to keep the faith. Feels that tell to walk in the oui, je garde foi car je vois ce que Dieu fera. Oui, je hausse la tête même dans la souffrance. Sika izay antenaina fa mpitondra antsika fanapahan-kevitra vaovao dia tao amin'isika amin'izao fotoan'izao anonona ny fanakemponoana apostolika ka ny fanakemponoana niseana no iarahantsika manonona. Mitsangana fiangonana. Izao mino an'Andriamanitra tokana raitsi-to, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra nahita nantsika. Izao mino an' Jesosy Kristy tokana, zanak'Andriamanitra raitokana, nateraka ny maika alohan'ny fotoana rehetra. Andriamanitra dia amin'Andriamanitra, fahazavana dia amin'ny fahazavana. Andriamanitra marina dia amin'Andriamanitra marina. Nateraka fa tsy noharina, miraiza izy aza miraiza. Alana na arina ny zavatra rehetra. Noho isika olombelona sy ny famodinantsika, no nidinana avy amin'ny lanitra, ary tonga nofo ny torotoroan'ny fanahy masina atao an'kibo mbany andrijina ka natao olombelona. Momboana tamin'ny azo fitaliana toy ny soratsika fonina napaka toy Pilato. Nijaly ary maty ka nalevana, ary nitsangana ndray tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Niakatra ho any lanitra, mipetraka kavanana iray, ary ho avy indray amboninahitra nitsara avela sy ny maty, ary tsy anapahatam-perana ny fanjakana. Izao ny fanahy masina, izay tompo sady mpamelona, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, izay mitsaoka sy ny amboninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, izay teny tamin'ny alalako aminany, sady mino ny fiangonana tokana, masina, apostolika, manerana izao izao. Izao manaiky mbatisarao famelana-kely amin'ny andro ny fisanganana maty sy ny fiainana amin'izay. Amen. Manasa antsika ny tompo mba iray latabatra aminy, iombonaina aminy, mba azony mampiray antsika koa ka ho mpiombinaina, ho pirahalahy
sy mpianada ary mpiravavy eo amin'ny tompo. Ataontsika ny hira zay efa voatondro mangataka ny dekona avy hatrany mba hiakatra ety. Aoka izary zany fiadanany zany eo amin'ny eo akaikitsika isika. Asandra aoka hoderaintsika ny tompo Andriamanitra. Entiko tompo ray masin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny isaoranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay zay tianay sy nanolo tena monjy anay. Amin'ny alalany koa ny deran'ny anjely ny fiandriananao. Itsao ny fanapana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra. Ary arahan'ny fiangonana ny an-danitra sy ety an-tany ny dera ny anaranao amin'ny fiobiana. Ary zay koa ankehitriny tompo dia miara-manandratra ny feonay aminy ka mifanajana lehibe ny deranay hoe zao ny teny voarakitra ry havana izay mitantara ny fanasan'ny tompo voalohany izay mbola ankalazaintsika mandrakizao ary ambara-piveriny indray eny amin'ny rahony lanitra. Fa Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina izy izay namadiana azy dia nandray mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy, raiso tiany tenako izay omenao anareo, izao no atao fahatsiarovana. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, nisotro amin'ity ianareo rehetra, fa ity no rako. Dia amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Koa na ovinana no misotro ianareo, dia izao no ataovy ho fahatsiarovana. Arak'izany ry havana, dia misaorany ray izay nampamendrika antsika hanananjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Petraka isika. Arak'izany teny fanorenana zany ry havana, dia aoka isika hatsiaro an'i Jesosy Kristy, ilay maty nisolo antsika, ilay nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika, fa izany ny fanatom-pihavanana izay natolotra Andriamanitra antsika ka mahatonga antsika hisaotra sy hivavaka isika. Misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay, tompony lanitra sy ny tany. Fa noho ny famindramponao aminay mpanota manitra, dia nomenao ny zanako ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ray eo, ndreto izay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana, ny fahatongavan'ny zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty,
ary ny fifonany mandrakizay ho anay ka dia miandry sy mitalao ny fiverenany izahay. Ankehitriny raha io, haidino ny fanahy masina mba hameno ny fonay ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'izao fanasana izao. Fa ny fanahinao masina no aharinao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra. Ho tsapanay tokoa anie ny fanatrianao ka tsy izay intsony ny velona fa ianao ny velona ato anatinay. Miaraka ny fiangonana. Ry Jesosy Kristy Tompo, tonga eto anatrianao, miombona amin'ny latsapa Tomasy. Ary tena velona ianao izay mino azy. Ka satria efa nandray ny fanahy mazanak'Andriamanitra isika, mandova ny fiainana mandrakizay, dia izany no ahafahantsika mampiombona ny feontsika, miara-mivavaka manao hoe rainay ô izay any an-danitra, ho masinina ny eny anaranao, tonga ny tao ampaitsangana ny fiangonana. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Hoy ny Tompo, avia efa voavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Mahazo mipetraka ny tsy mpandray fanasan'ny Tompo. Manao ny hira efa voatondro isika dia zaraina amintsika eny ny mofo sy ny kapoaka. Rehefa tafaverina ety ny diakona dia miara-mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka isika. Ataontsika ny hira 10:100. Oh
Vai dia kajantsika ny hira 5 sy 900. Fanasan'ny tompo. Hoy Jesosy Kristy tompo raiso ano tia ny tenako izay omena ho anareo izao no ataovy fahatserovana. Hoy koa Jesosy Kristy tompo sotronareo rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra famelan-keloka izao no ataovy ho fahatserovana. Jesosy Kristy tompontsika izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ny ampahery sy aro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay dia mbola ho aminareo ny fiadanana. Hira fa 900 sy 900.
Izay minoay, ny asa ataoko no ataony koa, ary ianao asa lehibe no izany azy izy, satria izaho makany amin'ray. Jaona 7:12 tapany faharoa. Ny mpitandrina sy ny komity FP Matolozy dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesoa Kristy, lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Toy izao indray vaovao antsika anio, vaovao nasionaly, fiofanana nasionaly, mitony fampianarana iraisana eto amin'ny FPMA, SAP, KNPL, DVE, VFL Éducation, isaky ny alarobia amin'ny 8 alina ka hatramin'ny 7 alina. Misokatra ho an'ny rehetra amin'ny alalan'ny phone call sy ny Zoom izany araka ny hita eo amin'ny solaitra manjelatra. Ny lohahevitra amin'ny fampianarana manaraka dia ny hoe que faire quand tout s'effondre, araka ny teny amin'ny Salamo 7:24. Na dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana zao, dia tsy atahotra ny loha zao, fa ianao no amiko, ny tsorakazonao sy ny tehinao no mahafatahotra ahy. Vaovao avy any ivelany, fiangonana Anglikana Malagasy eto Frantsa, fanasana karoly Anglikana sy komoniona masina. Afaliana ho anay ny manasanareo mpiray finoana hitsena ny Noely amin'ny alalan'ny karoly sy ny komoniona masina, izany hoe ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny karoly dia fotoana izay natokan'ny fiangonana Anglikana hamakina ny tantarana nahaterahan'i Jesosy mpamonjy antsika. Vaky teny nalaina tao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, ary elany enalina hira krismasy maromaro. Izany dia atao ny alahady 9 Desambra ho avy izao amin'ny 10 sasany maraina any amin'ny Notre-Dame de l'Assomption, 23 rue Larade, 30 Toulouse. Manantena ny fahatongavantsika maro. Vaovao eto amin'ny fitandremana, rakim-pisaorana. Isaotra an'i Jehovah lalandava aho, ho ambavako manan-kariva ny fiterana azy. Salamo 4:1. Mpiangona iray tsy mitony anarana, nanolotra 100 € ho an'ny trano fiangonana. Ny hira fanampy ny 2:30 izay nangatahina dia atao amin'ny heriny anio. Filazana teraka. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection, et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Psaume chapitre 5, verset 12. C'est avec joie et reconnaissance que nous vous annonçons la naissance de notre fils et petit frère, Jérémia Oun Rakut Malal, né le 1er décembre, à Dieu seul soit la gloire, de la part de Fnarch, Joël, Eken et Joa. Famangina manjo, ny famangina ny fianakaviana Randrianarso Christian Skanto izay namoreny, sy ny fianakaviana Ratovinarivonoro izay namory atapo, dia ho tanterahany ny alahady 9 Desambra herina anio, mandritra ny fotoam-pivavahana fidirana faharoa. Sampana endrim-peo, ho an'ireo izay namandrika ny calendrier de l'Avent dia anio ny fizarana izany etsy amin'ny farafarana fidirana. Mbola mamerina ny fisaorana antsika rehetra ary ho an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra. Sampana feony mazava, la vente des goodies pour notre 65e anniversaire continue. Vous pouvez passer commande à la sortie du culte et via le lien communiqué sur les différents canaux jusqu'au 15 décembre. Vous aurez une lunchbox pour emmener vos déjeuners partout, une gourde pour avoir de l'eau toujours à portée de main et un bonnet pour protéger nos têtes de l'hiver. Chaque objet sera gravé avec un petit message et sera vendu à un prix de 10 €. Le lot des 3 sera à 25 €. Les livraisons se feront le 25 décembre à Noël ou le dimanche 5 janvier. L'intégralité des fonds seront renversés au projet Charn Fengunan. La STK, chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Nous avons le plaisir de vous inviter au vendredi des jeunes organisé par la STK, qui se tiendra le vendredi 6 décembre à 19h30 au Vieux-Temple. Au programme, moment de louange, témoignages, enseignements, temps de prière et un goûter convivial pour clôturer la soirée. Ce mois-ci, le thème central sera le don, un sujet qui nous interpelle tous et qui s'inscrit particulièrement dans notre projet commun, le Charn Fengunan. Cet événement est ouvert à toute l'Église. Nous encourageons chacun à venir nombreux pour partager ce moment de communion et d'édification fraternelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt. Sampana STA, Vovolu, Fukata STA, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. La STA a l'honneur de vous annoncer la vente de ces délicieux petits sablés de Noël.
fait maison et avec beaucoup d'amour par les enfants et les moniteurs, idéal pour offrir ou à partager. Le paquet de 10 sablés de Noël est au prix de 5 €. Vous pouvez passer commande en ligne via le lien du formulaire. Vous pouvez aussi commander auprès du stand à la fin du culte. Vos commandes sont prêtes pour le dimanche 15 décembre. En vous remerciant d'avance pour le soutien que vous apporterez, soyez bénis. Vovao faharoa, Noely STA. Fampamonjy miteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i David dia Kristy Tompo. Lioka toko faharoa ny andiny faraka amby folo. Ny Noely STA dia ankalazainy any talata fa 4 Desambra amin'ny 7 arivo ao amin'ny Vieux Temple. Tongava maro eo araka ankalaza ny fahateran'ny mpamonjy miaraka aminay, tainy Tompo. Fety-piangonana, ndao hitsangana sy hanangana. Néhémie toko faharoa andiny fahavalo amby folo. Ny FP Matolozy dia faly manasanareo amin'ny hetsika lehibe, rindran-kira sy androm-pitoloha izay karakarain'ny firaisan-sampana ho an'ny vina fananana trano fiangonana. Toy izao ny andinidiny mikasika ny hetsika. Izany dia ho tanterahany ny asabotsy faraka amin'ny 20 Desambra amin'ny 12 ratoandro any amin'ny salle de fête de Gardouche. Ny anjara brika amin'izany dia 30 € any olon-dehibe, 20 € an'ny mpianatra ary 10 € an'ny ankizy. Ny toerana voafetra dia manentana antsika mandrika dieny izao ireo tapakila amin'ny roy izay efa niseho eo amin'ny soratra manjelatra. Adidy, mitony fanentanana amin'ny fanefanana adidy ho an'ny mpanefana Santo Tompo izay 15 € ho an'ny mpiasa ary 10 € ho an'ny mpianatra sy misotro ronono. Mariana fa latsaka 8487 € raha oharina amin'ny tanjona mandritra ny taona ny adidy voaray. Araka ny teny amin'ny Salamo 50 manao hoe manatera fanadim-pisaorana ho an'Andriamanitra ary efa amin'ny avy-indrindra ny voadinao ho fampitomboana ny hamanday ny fanjakan'Andriamanitra. Mitony etidy biblika ny talata ho avy izao izay manomboka amin'ny 7 amin'ny alalan'ny Zoom ary misy ihany koa ny permanence ampitandrina amin'ny talata amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 4 tolakandro ary ny alakamisy amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 12 tolakandro. Ny tompona anjara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana anio dia ny SVK sy ny SLK. Toy izao ary ny diarintsika manaraka, ny alahady fa 9 sy ny alahady fa 10 Desambra dia fotoam-pivavahana amin'ny 7 sasany maraina na amin'ny 1 maraina any amin'ny Vieux Temple. Ny asabotsy fa 20 Desambra, hetsika lehibe izay karakarain'ireo sampana valy eto amintsika amin'ny 10 ratoandro any Gardouche. Ny talata fa 14 Desambra, fankalazana ny Noely miaraka amin'ny STA amin'ny 7 arivo any amin'ny Vieux Temple ary ny alarobia 15 Desambra, fanompo-pivavahana fankalazana ny Krismasy amin'ny 3 arivo any amin'ny Église Christ du Roi. Misaotra antsika naharitra hatramin'ny farany, voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana. Dia mbola manatitra ny fiarabanantsika rehetra natratra ity andro ity ary nitao mifanahy tonga soa eto. Ny mpitandrina mianakavy dia maneho fisaorana ny fiangonana manontolo tamin'ny fiarahanareo ny dodododo nampahery ary indrindra naneo ny fanohananareo ny mpitandrina sy ny asany tamin'ny alahady lasa teo tany amin'ny salle de sport tany a Gardouche. Ny tompo manakare-pahasoavana ane amalisoanareo araka ny teny izay voasoratra amin'ny Hebreo 9 hoe f'Andriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitry ny anarany raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Fanaontsika ny miarahaba ireo vahiny izay sendra mandalo na voatonga raha misy amintsika ao anatin'izany angatana mba hitsangana tompoko arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana ary tsofindrano amin'ny anaran'ny tompo. Dia faly zay mandray anao tonga soa eto amin'ny tafo FPMA Toulouse. Raha mijery anao tsy te hibikabika akory fa te hiteny hoe tonga soa. Miarahaba ary dia faly zay. Faly ary makasitraka indrindra satria sitraka ao niaraka taminay teto koa nanome voninahitra an'Andriamanitra niara-nankalaza zao fa 590 taona ny antoko-pira zao. Ka dia mitsodrano anao zay ny tompon'ny fahasoavana ane izay mivimbona anao tonga soa eto izy mbola hitantana anao atanteraka soa ny antony natongavanao eto ary mbola ameno ny fiadanany ny fifaliany ary indrindra ny fitahina manambiampy avy any ambony ho anao naiza misy anao tsaroa fa na ovina anao no mandalo eto na mitoetra eto misy toeranao anao eto amin'ny FPMA Toulouse. Misaotra indrindra tompoko makasitraka. Fanaontsika ihany koa ny miarahaba ireo zokiolona izay natratra ny tsingeritaona naterahany tamin'iny volana Novambra iny. Misy mirahavavy izy angatahana mba hitsangana
Madame Sionora Rasomianta Miriam ary Ramatora Boutitina Laurence. Asara io Madame Laurent. Ya. Dia faly ny fiangonana miaraba anareo miraha vavy. Natratra izao tsingerin-taona naterahanareo zao. Fahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra zany. Ary ombonanay aminareo ny fifaliana. Fa indrindra koa ny fankasitrahana. Ka dia ny tompo ane anome anareo izay ilainareo. Hitahiry anareo ao tratran'ny lava indrindra, tratran'ny ela indrindra, feno fiadanana ary hifanatitra amin'ny taranaka rehetra izany. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra zaraina aminareo, izay manamarika indrindra fa tsy miovy izy ao amin'ny fitantanany anareo, tsy miovy izy amin'ny fitiavany anareo, ary tsy miovy izy amin'ny fiarovany anareo, na dia eo aza ny tahotra noho ny fahanterana, na dia eo aza ny fitsinjovana, ny ho avy fohy dia fohy noho ny fahanterana. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mahatoky ary Andriamanitra tsy miova. Hoy izy, tsy ova aho, na dia mandra-pahantotrareo aza. Anoana anareo aho, mandra-pahafotsony volonareo. Zano nanao anareo, ary zano nitrotro anareo hatrany eny. Zaho anoana anareo, ary zaho amonjy anareo. Dia ho tanterahan'ny tompo aminareo ane izany teny zany, iara-mivavaka isika. Tompo Andriamanitra misaotra sy midera ary mankalaza anao zahay. No ty andro ity izay ahatsiarovanay manokana ireto zokinay ray aman-dreninay ireto, no tahinao narovanao ary no ny fahasoavanao dia natratra ny tsingerin-taona nahaterahany. Famindram-po avy aminao zany, ary fanehoanao ny fahatsaranao. Dia mankasitraka anao zay mpianakavy ny finoana, midera sy mankalaza anao zahay, ary mametraka azy ireo ampelantananao tompo. Ka ninninona iriny fony, ninninona tompo mampangetaeta azy, ninninona tokony ho azy ho amin'ny ho avy, dia ianao no anomana izany ary nome fiaino sy tanteraka. Ianao le tompon'ny fiadanana. Dia mangataka aminao zahay, ianao no anome fifaliana azy isan'andro, ary anavao ny famindram-ponao isa-maraina, ka hatonga azy ireo hiara iriary, hifaly eo anivon'ny fianakaviam-ben'ny fiangonana, fa indrindra eo anivon'ny fianakaviany koa, dia ny taranany zany. Dia derainay ianao satria mahay manome sy mahay manao mihoatra noho izay nangatana amin'izany vavaka zany ianao, noho ny hery izay miasa ao anatin'izy ireo, sady miasa ao amin'ny vavakay. Dia amin'aratsoan'i Kristy ilay velona, ary mbola mitondra ny fiainanay, satria mahatoky amin'ny teny hoe indro zaho momba anareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia amin'ny anarany anonanay izany vavaka zany, misaotra tompo. Amen. Bonjour. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Nous arrivons du coup au moment Minute Chan, et permettez-moi de m'exprimer en français, c'est mieux pour moi et c'est mieux pour vos oreilles aussi. Donc pour ce temps que vous m'accordez, je vais parler du ETSC du 21 décembre, organisé du coup par le Freisna Sampan. Dans un premier temps, je tiens à remercier l'ensemble des Sampan qui a commencé à œuvrer. Merci pour les efforts fournis, merci pour les prières et merci également pour les feedbacks que vous donnez pour nous aider à progresser dans l'organisation de l'événement. J'aimerais juste rappeler également le contexte de notre église. On sait que notre espace actuel est devenu limité, qu'on a besoin d'un lieu pour mieux accueillir, mieux servir et mieux répondre à l'appel de Dieu pour notre communauté. Mais pour cela, nous avons besoin aussi d'être ensemble. Et nous avons porté en prière pour avoir un événement, faire avancer le projet et y lier. Donc ça sera du coup le samedi 21 décembre. Que cet événement ne soit pas uniquement pour parler d'argent, mais que notre motivation soit aussi dans la recherche d'unité, de communion, d'œuvrer ensemble et de grandir avec Jésus malgré nos différences, nos divergences et des implications différentes. C'est, je crois, aussi la première fois que les Sampana s'unissent dans un tel projet. Et comme j'ai dit, nous avons besoin de ce Chan, mais que ce projet soit le chemin et non une finalité, et non la finalité. Que ce soit le chemin pour grandir ensemble spirituellement, que ce soit le chemin pour apprendre à aimer notre prochain qui ne pense pas comme nous, que ce soit aussi le chemin pour vivre l'unité. Et dans ce chemin, nous aurons des événements spirituels,
comme le vendredi des jeunes, le 6 décembre, qui sera du coup ouvert à tout le monde. J'invite vraiment tout le monde à venir à cet événement, vendredi 6 décembre, dont le thème est « Donner pour bâtir », donc le thème choisi pour le 21 décembre. Et j'aimerais juste aussi dire que parfois nous sommes dans l'incompréhension face à certaines décisions, face à certaines manières d'avancer. Parfois même nous sommes dans le doute quant au projet. Et parfois même nous traînons des pieds quand on parle du Chanfiangun. Peut-être que nous avons des doutes, peut-être que nous sommes fatigués, peut-être également que nous sommes découragés. Et j'aimerais juste revenir dans un passage dans la Bible où nous voyons que Dieu appelle souvent son peuple à accomplir des tâches qui peuvent sembler difficiles ou inconfortables. J'aimerais prendre l'exemple de Jonas. Jonas, c'est celui qui celui qui s'est répandu dans le ventre du poisson, et il devait aller prêcher à Ninive. Et il n'aimait pas Ninive, tout comme il y a peut-être des choses, nous, dans l'organisation de cet événement qu'on n'aime pas, et pourtant Dieu nous appelle à œuvrer ensemble. Pourtant, et Jonas, lui, quand il a obéi, qu'il a prêché, qu'il a fait quelque chose qu'il n'aimait pas forcément, eh bien, des vies ont été transformées. De la même manière, Dieu nous appelle aujourd'hui à accomplir une mission, préparer le chemin pour accueillir plus d'âmes dans son royaume et également nous faire évangéliser le 21 décembre à travers notre événement. Et tout à l'heure, juste pour un témoignage, il y a des vasas qui sont passés tout à l'heure, enfin des personnes qui ne sont pas de notre communauté, qui ne viennent pas d'habitude au culte. Et je les ai invités du coup à notre événement. Et ils ont hâte de voir comment vit notre Église. Alors je nous invite aussi à montrer le 21 décembre que nous sommes une Église vivante, que nous sommes une Église qui a de la joie. Et je l'ai vu aussi au dimanche du pasteur où on a vraiment envie de s'amuser. Alors montre-le aussi le 21 décembre, tout ça. Et c'est pour ça que j'invite aussi tout le monde à inviter un maximum de personnes, que ce soit des familles, des collègues, des clubs de danse, de peinture, de théâtre, des personnes qui sont tout simplement curieuses. Et si ce n'est pas ça, c'est juste partager l'événement sur le flyer sur les réseaux sociaux. Et même, je pense qu'on peut même se lancer un challenge. C'est d'essayer d'inviter 3 personnes qui ne connaissent pas notre église, qui ne sont jamais venues ici, pour voir d'autres personnes et faire connaître également Christ. Alors oui, c'est une levée de fonds, donc ça parle un peu d'argent forcément. Quelque part, ça freine. On parlait tout à l'heure de 30 €. Mais il faut savoir que c'est une participation au Chan. On ne parle pas de payer 30 € pour aller au buffet sans couvert, mais en même temps il y a de l'animation, vous allez voir, on va bien manger, tout est réfléchi pour, voilà, ça vaut les 30 €, mais ça vaut également pour Dieu. Voilà, c'est une pierre qu'on donne. Et qu'est-ce que je veux dire ? Et voilà, que cet événement ne soit pas seulement une levée de fonds, mais une célébration de notre foi et de notre communauté. Et j'aimerais juste pour vous, comment est-ce que vous pouvez aider, que ce soit dans la préparation de repas, que ce soit en invitant des gens à venir, que ce soit dans la logistique, que ce soit par la prière tout simplement. Et c'est important parce que vous pouvez prier pour la réussite de ce projet, parce que rien ne se fera sans l'intervention de Dieu dans notre projet. Nous avons tous un rôle à jouer. Et aucun effort n'est insignifiant. Comme dit Paul, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment opportun si nous ne nous relâchons pas. Donc frères et sœurs, Dieu a placé cette vision devant nous parce qu'il sait que nous sommes capables de l'accomplir. Ensemble, mettons de côté nos doutes et nos résistances et avançons avec foi. Ce déjeuner-concert peut être le premier pas vers une bénédiction encore plus grande pour notre Église. Merci d'avance pour votre engagement, merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse et bénisse ce projet pour sa gloire. Amen. Ravana, hoy ny tompo, aoka tsy sisy foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Tonga amin'ny fotoana ny lorantsika ny fanatitra ho an'Andriamanitra tsika, dia endrika hita maso ny fanoloran-tenantsika amin'ny fanohanana ny asan'ny tompo. Dia tsarovy ry havana fa ny manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. Amen.
Petraka amin'ny fiangonana. So isika dia tonga eo amin'ny fotoana manokana ho an'ny famaranana ny isa-taona ny antoko-pira feon'ny mazava dia mangataka ny filoha-panampy satria tsy eo ny filoha hitarika asika amin'izany. J'invite le président de l'AMF national, Riz Rakoudjain, à venir aussi ici, ainsi que Nassoul et Pasteur. Chers paroissiens, avant de commencer, notre cher président Joël Rakout-Malal s'excuse de ne pas être présent parmi nous aujourd'hui. C'est avec une immense gratitude et une profonde émotion que nous prenons aujourd'hui ce moment pour clôturer officiellement le 65e anniversaire de la chorale Feun Mazav. Hier soir, nous avons eu la grâce de tenir un concert dont le thème était Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce passage nous rappelle que nous sommes appelés à être des témoins de la lumière de Christ, non seulement par les chants que nous élevons, mais également par nos actions, nos œuvres empreintes d'amour et de foi. Le message du concert était clair. Chanter, c'est bien, mais vivre ce que nous proclamons dans nos chants, c'est encore mieux. Rayonner la foi par les chants et les œuvres, tel était notre engagement hier et tel doit rester notre engagement aujourd'hui et pour les années à venir. Depuis 65 ans, cette chorale a traversé des moments de joie, de défis, mais toujours sous la direction de notre Seigneur Tout-Puissant. Ce long chemin parcouru témoigne de la fidélité de Dieu envers son peuple. Les chants qui résonnent ici depuis plus d'un demi-siècle ne sont pas seulement de belles mélodies, mais des témoignages vivants de la puissance de Dieu à travers les générations. Mais nous ne serons pas là aujourd'hui sans le soutien et la coopération de plusieurs frères et sœurs en Christ. Un grand merci au comité pour son accompagnement constant et ses sages conseils qui ont guidé nos pas tout au long de ces années. Merci également à l'ESPMA, dont l'aide précieuse dans la gestion de nos activités nous a permis de progresser avec sérénité et ordre. Notre gratitude va aussi aux frères Saint-Simon pour les dons généreux offerts dans l'esprit de communion et d'amour fraternel. Nous remercions également la section NPE qui nous a accompagnés aujourd'hui durant les chants du Tourté Ninkir. Nous remercions également le pasteur pour l'encadrement spirituel qu'il nous offre, nous formant à grandir dans la foi
et à être des serviteurs fidèles. Merci à l'Église tout entière pour son soutien, ses prières et sa mobilisation sans faille qui ont fait de ce concert un véritable succès. Nous saluons chaleureusement ceux qui sont venus de loin pour partager ce moment avec nous, témoignant ainsi leur amour et leur solidarité. À nos choristes, merci pour vos efforts, votre dévouement, vos sacrifices durant les répétitions. Vous avez chanté avec votre cœur et glorifié Dieu à travers vos chants. Enfin, nous rendons hommage à tous les anciens choristes, les Mentumlal, ces bâtisseurs d'hier qui ont posé les fondations solides sur lesquelles nous nous appuyons aujourd'hui. Mais par-dessus tout, nous voulons élever nos cœurs, nos voix, pour remercier notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de notre inspiration, force et lumière. Sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. À lui seul la gloire pour les 65 ans passés, pour le concert d'hier et pour l'avenir radieux qu'il prépare pour cette chorale. Dans le cadre du 65e anniversaire de la FNM, nous avons participé à l'achat des HIRS pour l'église, les musiciens et les chanteurs. Mais nous avons également eu à cœur de participer au projet du Chan Fingunan à travers les goodies que nous vendons. Petite rectification par rapport à l'annonce de tout à l'heure. Notre fournisseur nous a informé qu'il ne sera malheureusement pas en mesure d'assurer la livraison de nos goodies pour les fêtes de fin d'année, en raison d'une forte charge de travail en cette période et des perturbations des transports. Les livraisons ne se pourront donc débuter qu'à partir du 5 janvier 2025. C'est également pour cette raison que nous avons décidé d'étendre la date limite des commandes jusqu'au 15 décembre 2025 afin de permettre à chacun de profiter pleinement de cette opportunité. Nous vous présentons nos excuses pour ce désagrément. Avant de terminer, j'aimerais m'adresser aux jeunes ainsi qu'à toutes les personnes qui ressentent un appel dans son cœur. La chorale n'est pas seulement un groupe de chant, c'est une famille, un lieu de communion et de croissance spirituelle. Si vous aimez chanter, si vous souhaitez servir Dieu à travers vos talents, ou si vous cherchez un espace où grandir dans la foi, cette chorale vous ouvre grand les bras. N'hésitez pas à nous rejoindre, car nous avons besoin de vous, pour continuer à faire briller la lumière de Christ dans ce monde. Avant de conclure ce moment, nous avons une surprise spéciale. Pour marquer ce 65e anniversaire, un gâteau a été préparé et sera distribué à tous les paroissiens à la fin du culte, à la sortie. Ce gâteau symbolise l'unité et la communion qui nous lie dans le Christ. À Dieu seul la gloire. Amen. Ampitombona amintsika mandrakariva ny fiadanana sy fahasoavana amin'Andriamanitra izay lohan'ny fiangonana. Nijory eto ny tenako amin'ny mahafilohan'ny AMF national ary mpitondra teny ihany koa. Tsy sanatriako ny hoe hidongy micro ary tsy fombafomba ihany koa ny andraisana fitenenana ankehitriny fa ampifaliana tokoa no andraisana fitenenana sy arabana ny antoko-pihira feon'ny mazava izay natratra n'izany 580 taona ny fisiany izany. Taona manan-danja tokoa, manana ny tantarany tokoa izany 580 taona izany, ary tamin'izany fa antoko-pihira izay azo atao hoe lohany tokoa eo anivon'ny AMF ny antoko-pihirany Toulouse. Manana ny tantarany, manana ny lazany ary manana ny zavatra azony zaraina ihany koa. Manana andraikitra manokana eo anivon'ny faritany atsimo andrefana, eo anivon'ny nasionaly ary eo anivon'ny tafo ihany koa. Ary izany no iarabana ny anan'ny antoko-pihira izay tarehan'ny Joël Akotomalala ary miaraba ihany koa azy manokana mba ampitao amin'ny miaraba izay nazahoany ny 5 sy fara ihany koa. Misaotra tokoa noho ny endrika ataontsika hoe samihafa izay nanehonareo ny fankalazana an'ity isan-taona ity tantindray ny toraka ity. Hita tamin'izany fa namiraperatra tokoa ny finoanay, ny fiaranay nitory sy niomana taminareo tokoa tamin'ny fankalazana izany 580 taona izany.
teo ny hira, teo ny horonan-tsary, teo ny dia, ary manambara fa talenta maro tokoa izay misy eo anivon'izany antoko-pihira zany no nasehonareo omaly, ary mbola mampirisika hatrany ihany koa ny tsirairay avy ny an'olo-tena ny anatevi-darana zany antoko-pihira izany. Tiako tenenina amin'izany dia izao fitaratra tokoa ny antoko-pihira feon'ny mazava ary manana ny zavatra azo zarana eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny faritany, eo anivon'ny nasionaly, satria maro ny eo anivon'ny antoko-pihira izay tsy manana zany traikefa izany. Ary fizarana hoy aho satria fampirosona ary fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra tokoa izany, ary ahafahantsika mitory sy midera amin'ny fiombonana izany tenin'Andriamanitra izany. Teny kely izay tiana hozaraina amintsika ihany koa, izay niraisina tao anatin'ny soratra masina, hitantsika eo amin'ny salamo antoko 7:315 izay mivaky toy izao: ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka, dia ho tanteraka tokoa ny vinavina, ny sitrapo, ny fikasan'ny antoko-pihira feon'ny mazava mandritry ny 500 taona izay mbola ho avy. Izy ny ho tantana, izy no hialolanana anareo amin'izay rehetra izay tokony ny kasainareo atao, ary izy ihany koa no mbola hitarika ireo 5 sy fara andimy ireo zokony. Anao mihoatra izay efa vitan'ireo zokony ihany koa, ary nohiny sy matoky izahay fa mbola feno fahagagana no asehon'ilay Andriamanitsika eo anivon'ity antoko-pihira feon'ny mazava ity. Dia ety am-pamaranana dia efa miandrandra an'izany krismasy zany tokoa isika, ka dia mino aho fa mbola anana andraikitra izay ho hitantsika amin'ny andro, amin'ny herinandro vitsivitsy ny antoko-pihira, ary mirarintsika sahady hiandrandra an'izany mpamonjy amin'ny afaka herinandro vitsivitsy zany. Ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra. Ry antoko-pihira feon'ny mazava ny fiangonana manontolo dia miara-paly aminareo amin'izao fa 520 taona nareo zany, ary teka isika fankasitranana Andriamanitra ny amin'izany jobily fa 520 taona izany, satria tena zava-dehibe zany. Dia maro ny efa nandalo tamin'ny tanoatin'izany 520 taona izany ianareo no manohy ny dia, dia ny tenin'Andriamanitra efa voavaky tamin'ny vaky teny androany Matthieu 5:19-20, aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba ahitany ny soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay ny an-danitra. Matthieu 5:19-20. Zava-dehibe ny fahitan'ny olona any anatinareo ilay fahazavana mba hankalazany an'Andriamanitra. Dia izay no tsarovy mandrakariva rehefa mihira ianareo, ho fiderana an'Andriamanitra, ho fampatsahivana ny fiangonana, ny sitrapon'Andriamanitra izay tiany fiangonana iainana amin'ny alalan'ny hira, dia tsarovy mandrakariva fa mitondra fahazavana ianareo. Dia ho fampahirezana azy ireo dia hitehaka indroa isika. Dia hiombina amin'ny vavaka ny fiangonana manontolo hitondra mbavaka anareo amin'izao fotoan'izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika, ary ataoko fa manatantara ihany eo amin'ny fiainan'ny feon'ny mazava ity isa-taona ity. Voalohany satria 520 taona nareo zany atao hoe feon'ny mazava zany dia mampiseho zava-mahagaga, taiza nisy fahazavana maneno, nefa zany nareo feon'ny mazava mampiseho fa Andriamanitra mahagaga ny Andriamanitra izay mitondra nareo. Ary nasehony zany satria efa nambaran'ny filoha nasionaly teo fa dia amin'ity andro fankalazana ny isa-taona ity, ary amin'izao fa 520 taona ny feon'ny mazava zao dia terabao ny filohan'ny FNM. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'izany isika, ary mitehaka mafy ho an'ny tompo noho izany fahasoavany zany lehibe zany.
ary tsy tokony avelan-dalo amin'izao zany na tsy manatrika eto aza izy menakavy ivavaka isika dia rainay ankalazainay asandratra iavo ny anaranao tompo fa Andriamanitra miasa ianao tsy mba matory ianao raha nirendrehana ary Andriamanitra be fahasoavana ka ny herefiny zany fahasoavana zany dia tsy takatray fa sitrahanay feno kosa ary dia isaoranay ianao mitafotafo zany nomenao ty fiangonany ty ny fifaliana no zao 520 taona ny Antokopira zao nomenao ny Antokopira feno ny mazava ny handroso hatrany ary ny hery vaovao azahoany mahatanteraka ny fiantsona azy ary nomenao ho an'ny filohany ty fikambanana ity ny fitahim-panahy izay mahatretrika indrindra ny raim-pianakaviana sy ny renim-pianakaviana dia nanomezanao 5 sy fara dia rainay ianao ny amin'izany ankalazainay ianao ny amin'izany ary satria tsy izy ny fidy anao fa ianao ny fidy azy ary naniraka azy mba handeha sy hamoa dia zany mbola angatahanay mbola moazany bebe kokoa hatrany ihany eo amin'izao asa fanompona ny fidiananao sy nanokananao azy zao ary ninoninona tokoa angatahany aminao amin'ny vavaka ninoninona anabeazanao azy amin'ny alalan'ny teninao ary ninoninona ampitomboinao azy amin'ny alalan'ny fahasoavana dia aneo mandrakarivan'ny voninahitra ao ane zany ary hery ho azy ireo azahoany mamoa bebe kokoa hatrany vo maharitra mandrakizay ankalazana ny voninahitra ao dia misaotra no ity tsingeritaona ity misaotra no ny amin'ny hery zay avaozonao indray ao amin'ny Antokopira ary misaotra ny amin'ny fitahim-panahy rehetra izay raisy ny fiangonana amin'ny alalan'izy ireo dia anao mivoninahitra tompo ho anay-kosan'ny fahatanterahana ny amin'ny anaratsoan'i Jesosy amen. Nous prions. Seigneur, nous te remercions encore pour ce moment que tu nous donnes pour pouvoir te prier. Merci parce que nous sommes libres de le faire, Seigneur, et merci pour la pluie de bénédiction que tu fais tomber sur chaque membre de ton Église. Seigneur Jésus, nous venons à toi afin de remettre entre tes mains les épreuves de chacun de tes enfants. Tu connais les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, que ce soit dans le cadre de leur travail, de leurs études à l'école, dans leurs recherches pour leur parcours, dans leurs relations aussi familiales, amicales, sentimentales, maritales, ou même juste, Seigneur, dans leurs occupations diverses ou dans leurs projets. Nous prions, Seigneur, pour que toutes ces angoisses du quotidien soient retirées par ta main, que tu puisses leur montrer que tu es vraiment plus grand que tout ce qu'ils endurent. Jésus, que ceux qui se confient en toi soient fortifiés en ton nom, que leur foi soit toujours plus grande, qu'elle soit un peu plus affermie chaque jour et qu'elle soit surtout plus grande que leurs peurs ou leurs inquiétudes. Donne-leur le courage d'agir avec toi pour leur situation. Nous prions aussi particulièrement pour ceux qui sont dans le deuil, Seigneur, pour ceux aussi qui ne comprennent pas toujours pourquoi. Seigneur, éclaire-les non pas sur le pourquoi, mais comment tu vas apaiser leur cœur, comment tu vas les accompagner dans cette épreuve, dans chacune de leurs pensées et dans chacune de leurs émotions. Toi, Seigneur, qui es le plus grand consolateur, nous te demandons que tous les jours, la tristesse de ces personnes soit calmée et que, selon ton temps, cette tristesse soit transformée en allégresse, comme tu le dis dans ta parole. Seigneur, nous prions aussi pour les malades. Seigneur, tu sais à quel point c'est dur pour eux d'être dans l'attente, dans l'incompréhension, dans la souffrance qui dure, dans leur combat spirituel aussi en parallèle. Seigneur, nous demandons à ce que ta gloire soit manifestée à travers ces personnes. Montre ta puissance dans leur faiblesse, Seigneur. Ouvre leurs yeux, qu'ils voient que oui, tu agis, Seigneur, et que tu es à leur côté et qu'ils n'ont rien à craindre. Donne-leur surtout la foi, malgré la souffrance, les diagnostics, les paroles des médecins. Seigneur, c'est toi le médecin originel qui guérit et c'est toi qui as le dernier mot.
Quand leur désespoir revient, Seigneur, console-les, secours-les et affermis leur foi. Donne-leur le courage de prendre autorité sur leur maladie au nom de Jésus. Guéris-les à ta manière, Seigneur. Notre Dieu, nous prions aussi pour la propagation de ton évangile, Seigneur. Fais de nous des êtres de lumière pour que les personnes qui ne te connaissent pas ou te rejettent voient ta bonté. Que toujours plus de personnes soient touchées par ta grâce. Nous remettons aussi entre tes mains les églises qui sont persécutées. Que ces chrétiens-là ne perdent jamais espoir, courage et qu'ils s'accrochent à ta parole et surtout à qui tu es. Fortifie leur foi, Seigneur. Nous prions aussi pour les personnes qui les persécutent. Tu connais le pourquoi de leur haine, le pourquoi du comment, Seigneur, mais toi, tu es celui qui est capable de retirer toutes les haines de leur cœur. Touche-les pour qu'ils ne causent plus de souffrance, mais surtout qu'ils puissent eux aussi te connaître réellement. Nous prions pour la FPMA dans son projet de développer son ministère. Nous prions pour que chaque paroisse ait son pasteur attitré, pour que tous les membres puissent être édifiés de la bonne manière, Seigneur. Nous prions également en particulier pour notre FPMA Toulouse. Nous remettons entre tes mains le pasteur Noumen, le comité, le SPMA, tous les saints, Pana Seigneur, tous ceux qui te servent. Accompagne-les dans leur mission que tu leur as donnée. Développe leurs dons pour ta gloire. Tu connais aussi notre projet Chan Fiangunan pour que ton Église puisse s'agrandir. Tu connais les difficultés rencontrées, Seigneur, mets dans le cœur des gens de participer à la conception de ce projet pour toi, pour ta gloire. Augmente aussi nos espérances pour ce projet et donne le courage et la force d'agir pour cela. Aide-nous dans chaque tâche à accomplir, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions également pour ce qu'est notre pays d'origine, Madagascar. Merci pour sa culture, merci pour sa beauté. Mais Seigneur, tu vois aussi ce qu'il s'y passe, le quotidien lourd de certains, le manque d'eau, d'électricité, de ressources. Seigneur Jésus, aide-les, réponds à leurs besoins et donne-leur la foi. Redonne la lumière à ceux qui l'ont perdue, Seigneur. Nous prions pour ceux qui sont à la tête du pays et pour aussi les prochaines diverses élections. Seigneur, que tu puisses vraiment mettre dans le cœur de ces personnes-là le fait de prendre soin de leur peuple. Nous prions aussi pour le pays dans lequel nous résidons, la France. Tu vois aussi les difficultés, les désaccords qui peuvent exister au sein de ce pays. Puisses-tu agir et apaiser les tensions, mais mets aussi dans le cœur de ceux qui nous gouvernent le fait de prendre soin de leur peuple. Aide-nous à rester quand même reconnaissants de ce que peut nous offrir le pays dans lequel tu nous as placés. Et Seigneur, tout ce que nous n'avons pas pu évoquer dans cette prière, nous le remettons entre tes mains et nous terminons par la prière parfaite que tu nous as apprise. Tungane fanzakano, atonen chapono, et tiantantak nenedanch, manen san sasawane, armamelan elkay, takalmele seme tamne, arzon tunjane fakapana, fanan fanan rat, fanon fanzakan sinir, aron funech majaksel. Amen. Amarana izao fotoana izao isika eo mpitsanganana ndraisantsika ny afatra sy ny tsodrano aorina ny afatra sy ny tsodrano dia ny andinin'ny voalohany amin'ny firana fanampiny enina amin'ny roapolo nataontsika iara-mitsangana isika andray ny afatra sy andray ny tsodrano izao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra apetrao amin'ny Jehova ny entanao fa izy no anohananao fa tsy avelany angozozo mandrakizay ny marina. Dia ho tanteraka amintsika ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitay anareo ny Tompo ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hiantra anareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Fanampiny enina amin'ny roapolo andinin'ny voalohany. Tsy misy rehareako hafa
tamitanorina atao mandrakizay amen mandehana ny fiadanana ka manompo ny tompo petraka isika amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen fatatsika teo nambara tamintsika fa misy mofomamy zay zarainy ny atokopira ao atsika rehefa aveo raha vetotsika dia zaraina amintsika rika mariky ny fisaorantsika azy ireo dia mbola manao tehaka mafy isika ravintsika tompoko